Nous allons parler de la croix. Iresakitsika ny hazo fijaliana. On peut penser et dire, ah, je connais. Dia mety mitentsika hoe fantatro ka. C'est pas nouveau la croix. Tsy vaovao zany hazo fijaliana zany. Mes frères, Faralahy, nous ne sommes pas en train de parler de connaissance, tsy isika eto dia tsy miresaka fahalalana. mais nous avons besoin d'ouvrir notre cœur au Seigneur Fa mila isika manokatra ny fotsika eo anatrehan'ny Tompo pour qu'il apporte la révélation dans notre cœur. ahafahana mitondra fanambarana ao anatin'ny fotsika. Parce que personnellement, je pense Satria za manokana que la croix, dia mieritreritra hoe ny hazo fijaliana c'est le centre du plan de Dieu pour l'humanité. ny dravitr'Andriamanitra ho an'ny olombelona. La croix, Ny hazo fijaliana c'est le centre du plan de Dieu pour l'humanité. dia ivon'ny dravitr'Andriamanitra ho an'ny olombelona. Lorsque j'ai entendu le message de la croix Tamin'izaho pour la naheno première fois, ny afatra ny hazo fijaliana voalohany, il y a une conviction qui est arrivée dans mon cœur, dia nisy fandraisan-dahatra tonga tao anatin'ny foko. mais vraiment une conviction absolue, Tena hoe fandraisan-dahatra tanteraka que ce message, hoe ity afatra ity le message de la croix, ny afatry ny hazo fijaliana m'amène au centre de la volonté de Dieu. no mitondra eo anivon'ny sitrapon'Andriamanitra. On peut écouter beaucoup de messages Afaka mihaino afatra isan-karazany isika, tirés de la Bible. nalaina avy ao amin'ny Baiboly. On peut raconter beaucoup de choses. Afaka mitantara zavatra be dia be, On peut trouver beaucoup de choses afaka mahita zavatra be dia be dans la Bible. ao anaty Baiboly. Mais si on ne sait pas c'est quoi le cœur, le centre du plan de Dieu, Fa raha ohatra antsika ka tsy mahafantatra hoe inona no ivony na ny fon'ny dravitr'Andriamanitra, on aura peut-être tout trouvé sauf l'essentiel. dia mety ahita ny zavatra rehetra isika afa-tsy ny zavatra tena sarobidy. Et si on a toutes sortes de choses, mais on manque à l'essentiel, Dia nefa isika raha manana ny zavatra rehetra fa tsy manana an'ilay zavatra tena sarobidy à quoi cela sert? dia inona no ilayntsika an'izany? Admettons qu'il y ait quelqu'un qui a une belle maison, Eritrereto hoe misy olona anankiray manana trano tsara be, qui a tout le confort, manana ny fiadanana il y a rehetrarehetra, un frigo, une machine à laver, misy vata fampangatsiahana, machine fanasana lamba, une télé, misy un fahitalavitra, salon, misy salon, il a des employés, manana mpanampy il izy, y a toutes sortes de choses, manana zavatra isan-karazany, mais il n'a rien à manger. fa tsy misy sakafo, tsy misy hohanina. À quoi cela sert? Dia inona ny ilaina izany zavatra rehetra izany? Je pense que dans une telle situation, Dia mieritreritra hoe ao anatin'ny toe-zavatra tahaka izany on sera amené à vendre certaines choses dia lasa hoe hivarotra zavatra sasatsasany pour avoir l'essentiel, mba hananana ilay zavatra tena sarobidy, pour avoir de quoi manger, n'est-ce pas? mba hananana sakafo hohanina sady izany. Amen. Amen. Nous allons parler de la croix, frères et sœurs, Hiresaka momba ny hazo fijaliantsika ara lasianabavy, et prions le Seigneur dia ndao angataka amin'ny Tompo pour que le Seigneur nous donne un cœur disposé, mba ny Tompo ame antsika fo vonona, pour qu'il puisse nous Fou apporter misokatra. une révélation dans notre cœur, mba ahafahana mitondra fanambarana ao anatin'ny fotsika, pour que nous ne voyions pas la croix comme étant une connaissance, ary tsy jerintsika ny momba ny hazo fijaliana tahaka ny fahalalana fotsiny, mais que nous ayons la lumière, fa tena hanana ny fahazavana isika, la lumière que le Seigneur veut nous donner, fahazavana izay tiany Tompo omena antsika, parce que ça va changer
toute notre vie chrétienne, satria hanova ny fiainana maha-kristiana antsika rehetra izany toute notre marche avec le Seigneur. ny lalantsika miaraka amin'ny tompo. Amen. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Dao isika maka baibolitsika ao amin'ny epistiliny soratan'i Paoly ao an'ny Koritianina. 1 Corinthiens chapitre 1, Koritiana voalohany toko voalohany a. et nous allons lire à partir du verset 17. Dia vakitsika manomboka amin'ny andininy amin'ny fafito ambin'ny folo. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Andiny fafito ambin'ny folo a. Fa Kristy tsy naniraka ay hanao batisy fa hitoron'ny filazantsara, tsy amin'ny teny fahendrena fandrao ho foana ny azo fijalian'i Kristy, fa ny teniny amin'ny azo fijaliana dia fahadalàna ho an'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Fa voasoratra hoe ho foanako ny fahendren'ny endry ary ho laviko ny fahalalàny mahalala. Verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Andiny faharoapolo a. Aiza ny endry, aiza ny mpanorandalàna, aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao, tsy nampidian'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendren'izao tontolo izao, fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao halalan'Andriamanitra, ka dia ny fahadalan'ny fitoriteny no sitrak'Andriamanitra amonjeny izay mino, fa ny jiosy mila famantarana ary ny jentilisa mila mitady fahendrena, fa izay kosa mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana dia fahatafitonana amin'ny jiosy ary fahadalàna amin'ny jentilisa. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Fa amin'izay andiny faefatra amby roapolo fa amin'izay voanjo kosa na jiosy na jentilisa dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra, fa ny fahadalan'Andriamanitra dia endry noho ny olona ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Je prie le Seigneur pour qu'il me donne les paroles les plus exactes Ary tena et les mangataka plus justes mangataka amin'ny tompo mba ny tompo ny amin'ny teny ho ahy teny tena marina, pour que le Saint-Esprit puisse apporter la révélation, la lumière dans notre cœur. mba ny fanahy masina nitondra fahazavana sy fanambarana any am-ponareo. Paul nous dit ici que ce n'est pas pour baptiser qu'il a été envoyé. Paul eto dia milaza fa tsy hanao batisa no niantsona azy na nirana azy. Beaucoup de gens courent pour baptiser beaucoup de gens. Ary be dia be ny olona mihazakazaka mba hanao batisa olona be dia be. Parce que pour eux, c'est une preuve que l'évangile avance. Satria ho azy ireo dia prova izany hoe mandroso ny filazantsara. Mais Paul a dit, Fa izao lazain'i Paoly, ce n'est pas pour baptiser que le Seigneur m'a envoyé. fa Kristy tsy naniraka ahy hanao batisy. Paul n'est pas en train de sous-estimer le baptême, I Paoly eto dia tsy hoe manao tsinitsina ny batisa akory, mais il est en train de montrer une chose, fa mampiseho zavatra anankiray izy que s'il a été envoyé, hoe raha nirana izy
il a certainement fait des baptêmes. mety hoe tena nanao batisa mihitsy izy Mais il a été envoyé fa izy dia nirahana pour prêcher la croix, mba hitory ny azo fijalinana pour annoncer l'évangile. mba ilaza ny filazantsara C'est quoi cet évangile? ary iny zany filazantsara izany Il dit que cet évangile, au verset 18, que c'est le message de la croix, la prédication de la croix. eo amin'ny andiny fahavalo ambe folo izy dia miteny hoe ny teny ny amin'ny azo fijaliana izay ilay afatra Et ce n'est pas par la sagesse, ni par l'éloquence, ni par l'intelligence, ary tsy hoe amin'ny fahendrena na fahaizana amin'ny tena na amin'ny fahalalana parce que bien souvent, satria matetika à force d'entendre parler de la croix, rehefa maheno foana ny azo fijaliana on peut penser que je connais. dia lasa mieritreritra hoe fantatro Ce n'est pas une connaissance, fa tsy fahalalana c'est la puissance de Dieu. fa tena herin'andriamanitra La puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. ary herin'andriamanitra ao atsika izay novonjena. Beaucoup de gens ont tendance à penser ary betsaka ny olona mieritreritra que la croix, hoe ny azo fijaliana elle a agi seulement pour nous sauver. dia niasa fotsiny ho famonjena antsika Que Jésus est mort sur la croix, hoe maty eo amin'ny azo fijaliana jesosy il a versé son sang nandatsaka andrana izy pour notre rédemption. ho an'ny fananganana antsika Et que ça s'arrête là. dia mijanona eo tapitratra eo. Et quand on continue de parler de la croix, dia rehefa mitoy miresaka momba ny azo fijaliana c'est comme si on est en train de reculer, de revenir encore en arrière. dia ohatrany hoe lasa mijery ny zavatra tany aloha tany C'est comme si cela ne nous concernait pas. ohatrany hoe tsy mahakasika antsika ilay On a izy déjà dépassé ce stade-là. efa nihoatran'izany On est déjà ambaraton'izany sauvé isika par la croix. efa novonjeny ny azo fijaliana Maintenant, on a isika déjà avancé, on a dépassé la croix. dia zao isika efa mandroso efa nilozatsika zany azo Donc, il n'est plus fijaliana zany question de parler de la croix. dia tsy tokony horesahana ntsony zany azo fijaliana C'est zany une folie de parler de la croix. tena fahadalana ny firesahana momba ny azo fijaliana. Voyez ce qui est écrit au verset 22. hitanareo ve voasoratra eo amin'ny andiny faharoa Les ambinifolo Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. fa ny jiosy mila famantarana ary ny jaintilisa mitady Donc, fahendrena il n'est plus question de parler de la croix. zany hoe tsy mila resahana ntsony ny azo On fijaliana cherche les miracles, fa mitady les fahagagana manifestations. fihetsiketsehana Combien de chrétiens courent vers les manifestations, ary firy ny kristianina miazakazaka mankany amin'ny vers fihetsiketsehana les miracles, vers les richesses, any amin'ny arena any amin'ny fahagagana vers les choses de la terre. any amin'ny zavatry ny tany Mais on ne parle pas de la croix. fa tsy miresaka ny azo fijaliana On cherche les miracles, mitady on fahagagana cherche la guérison, mitady fanasitranana on cherche la sagesse, la connaissance, mitady fahendrena mitady fahalalana on étudie la Bible, mianatra baiboly mais la croix, on l'a oubliée. fa adino any azo fijaliana. C'est un peu comme une folie de parler de la croix de nos jours. ary ohatrany hoe fahadalana raha miresaka ny azo fijaliana Quand tu parles de la croix aujourd'hui, rehefa miresaka momba ny azo fijaliana ianao on te amin'izao dira, écoute, ça suffit pas la souffrance qu'on a maintenant. dia misy miteny hoe fa nga tsy ampy fijaliana ianantsika ankehitriny Ça suffit pas les problèmes qu'il y a maintenant. tsy ampy ve ny olana izay efa mitranga ankehitriny Et vous continuez de parler de souffrance, de mort. dia nareo mbola mitoy miresaka fijaliana sy Vous fahafatesana ihany continuez de parler de la croix. mbola mitoy miresaka momba ny azo fijaliana nareo. Certains peuvent être persécutés. ary misy arany mety hoe voahentsika Peut-être nous le sommes tous. mety hoe isika rehetra mihitsy Vous, dans votre église, vous ne parlez que de la croix, la croix, la croix. hoe nareo amin'ny fiangonanareo tsy miresaka fa tsy azo fijaliana azo fijaliana azo fijaliana azo fijaliana. Que cherchent les Juifs? Inona no tadiavin'ny jiosy? Les miracles.
famantarana na fahagagana. Mais qu'est-ce que Paul a dit? Fa inona lazainy Paoly? Nous, Fa izahay nous prêchons Christ crucifié. fa izahay kosa mitory any Kristy voaomby. Prêchez les miracles si vous voulez. Toryo any ny fahagagana raha ohatra zay ny tianareo. Joignez-vous aux Juifs pour prêcher les miracles. Tsy maninona raha miaraka amin'ny jiosy nareo mitory ny fahagagana. Étudiez la Bible comme vous voulez. Ianaro ny baiboly arak'izay Mais itiavanareo azy. Fa nous izahay prêchons Christ crucifié. fa izahay mitory any Kristy voaomby. Nous prêchons la croix. Izahay mitory ny azo Et fijaliana. en prêchant la croix, Dia rehefa mitory ny azo fijaliana cela est un scandale pour eux. dia tena hoe fahadalana zany ho azy ireo. Verset 23. Eo amin'ny 17. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Fahatafitionana amin'ny jiosy ary fahadalana amin'ny jentilisa. On peut nous prendre pour des fous. Mety hoe mieritreretin'olona fahadaly isika, Mais c'est exactement ce qui est arrivé à Paul fa izay mihitsy no nahazo an'i Paoly et aux chrétiens de la première sy église. ny kristianina tany fiangonana voalohany. Il a dit, vous prêchez les miracles, Hoe ianareo ianareo mitory famantarana, vous cherchez la sagesse, ianareo mitady mais fahendrena. nous, l'église du Seigneur, Fa izahay fiangonan'ny nous tompo, prêchons Christ. izahay mitory any Kristy. C'est à cela que nous avons été appelés. Ary izany no niantsonanay. C'est ça l'évangile. Ary izay ny Nous filazantsara. avons été appelés pour prêcher la croix. Ary izahay dia natsona hitory ny azo fijaliana. Et cette croix-là Ary ity azo ne fijaliana ity, s'arrête pas seulement au salut. io azo fijaliana io dia tsy mijanona eo amin'ny famonjena ihany. Jésus a dit, Izao no lazainy nous Jesosy. savons très bien, Fantatsika tsara. Luc chapitre 9, Luka antoko fasivy. oh Seigneur. Luc chapitre 9, verset 23. Luka toko fasivy andiny 17. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Aroy koa Jesosy tamin'izy rehetra, raha misy tahanaraka ahy, aoka izy handany tenany, dia hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka hanaraka ahy. Fa na iza no tahamonjy ny ainy dia havery izany, ary na iza no hahavery ny ainy no ny amiko, dia izy no hamonjy izany. Qu'il se charge chaque jour de Hitondra sa croix. ny azo fijaliana isan'andro. Ce n'est plus une histoire ancienne. Tsy hoe tantara taloha intsony zany. La croix doit être présente chaque jour dans notre vie. Fa ny azo fijaliana dia tokony miseho amin'ny fiainantsika isan'andro. La croix doit intercéder chaque jour dans ma vie. Ary ny azo fijaliana dia tokony miasa isan'andro eo amin'ny fiainako. La croix doit être présente chaque jour dans ma vie. Ary ny azo fijaliana dia tokony hita eo amin'ny fiainako isan'andro. La croix doit opérer chaque jour dans ma vie. Ny azo fijaliana dia tokony miasa isan'andro eo amin'ny fiainako. Amen. Amen. Chaque jour. Isan'andro. Ce n'est pas seulement le jour où j'ai reçu le Seigneur. Tsy hoe tamin'ny andro nandraisako any tompo ihany. J'ai accepté qu'il est mort sur la croix. Nanaiky hoe maty eo amin'ny azo fijaliana izy. Mais la croix, c'est quelque chose qui m'accompagne dans ma vie de chaque jour. Fa ny azo fijaliana dia manaraka ahy isan'andro eo amin'ny fiainako. En tout temps et en toute heure. Amin'ny fotoana rehetra, amin'ny ora rehetra. Amen. Amen. Nous allons voir beaucoup de versets aujourd'hui.
Hita andalatsoratra masina be dehibe isika androany Nous allons lire un passage dans Galates, Galates chapitre 6. andao isika maky eo amin'ny galatianina toko fahenina On va lire le verset 17. fakitsika ny andiny fafito ambe folo Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. amin'izao sisa izao aoka tsy hisy anahirana intsony fa izaho mitondra marika Jesosy voatomboka eo amin'ny tenako. Je porte sur mon corps les marques de Jésus. Fa izaho mitondra ny marika Jesosy voatomboka eo amin'ny tenako. C'est quoi les marques de Jésus? Ary inona ny marika Jesosy? Le mot original qui a été utilisé, Ny teny tany am-boalohany nampiasaina c'est stigma. dia stigma. En français, on peut traduire cela par des stigmates, Ary amin'ny teny frantsay izy dia azo des atsika plaies, hoe des traces. olatra. Paul est en train de dire que je porte les marques, les traces, Dia Paoly dia les miresaka plaies hoe de Jésus. izaho dia mitondra ny marika na ny ratra an' Jesosy. Mais quand est-ce que Jésus a eu ses plaies? Fa tamin'inona no nazahoan'i Jesosy C'est an'izany lorsqu'il a ratra été izany? flagellé, Rehefa nokapohana izy, lorsqu'il a été pendu sur le bois. rehefa niantona teo amin'ny hazo fijaliana, teo amin'ny hazo. Paul est en train de dire que ces marques, ce n'est pas seulement pour Jésus. Ary Paoly dia niresaka hoe ireo marika ireo dia tsy ho an'i Jesosy Mais ihany, moi aussi, je les porte. fa izaho ihany koa dia mitondra an'izany. Vous savez, dans plusieurs passages, Paul s'identifie comme étant l'esclave de Jésus. Hitanareo Paoly ao amin'ny andalana maro dia miresaka momba ny tenany hoe andevon'i Kristy, andevon'i Jesosy. Généralement, les esclaves, Ary amin'ny ankapobeny ny andevo on leur pose une marque dia asiana marika avec du fer. miaraka amin'ny Enflammé. vy mamay On lui posait une marque. dia asiana marika izy na tombo-kase C'est un peu comme un cachet, un tampon. dia tahaka ny tombo-kase Et chaque propriétaire dia d'esclaves, ny tompon'ireo andevo ireo tsirairay avy il avait ses marques, dia manana an'le marika izy, son tampon. manana ny tombo-kasehany. Et donc, quand on voyait un esclave Dia rehefa mahita andevo anankiray avec sa marque, miaraka amin'ny marikany on sait à qui appartient cet esclave. dia fantatra hoe aniza io andevo io. Alors Paul est en train de dire Dia Paoly dia milaza qu'il hoe porte la marque de Jésus. izy dia mitondra ny marika Jesosy, Son maître, c'est Jésus. ary ny tompony dia Jesosy, Jésus est la personne qu'il obéit. ary Jesosy no ankatoaviny. Et c'est vrai que Paul aussi avait des marques. Ary tena marina ihany koa fa Paoly dia nanana marika. Il a été maltraité, Izy dia natao il a tsinitsina, été flagellé, izy dia nikapohana, il a été emprisonné, izy dia natao tany an-trano il a maizina, connu des naufrages, vaky sambo il a izy, été trahi. nisy namadika izy. Et tout cela à cause Dia izany rehetrarehetra de izany son identification à Christ. dia noho ny fanahafany an Kristy. Donc il avait, c'est vrai, les traces sur son corps, Dia tena marina hoe nanana olatra izy teny amin'ny vatany, mais il avait aussi les marques dans son cœur. fa izy koa dia nanana marika tao anatin'ny fony. Dans sa vie, il s'identifiait jour après jour au Seigneur. Ary izy isan'andro teo amin'ny fiainany dia nanahaka ny tompo. En toutes choses, il s'identifiait au Seigneur. Ary tamin'ny zavatra rehetra dia nanahaka ny tompo izy. Dans son âme et conscience, Ary tao amin'ny fanahany il se considérait Seigneur comme Chernia. esclave de Jésus. dia tena nihevitra ny tenany izy hoe andevon'i Il Jesosy. s'était soumis entièrement au Seigneur. Ary izy dia tena nanaiky tanteraka ny tompo. La croix était en lui en permanence. Dia ny azo fijaliana dia teo amin'ny Dans mandrakarivo, son cœur. tao anatin'ny fony.
Notre identification au Seigneur Ary ny fanahafantsika ny Kristy doit être une marque de cette croix en nous. dia tokony ho mariky ny azo fijaliana eo amintsika. Nous avons besoin de porter notre croix chaque jour. Ary mila mitondra ny azo fijaliantsika isan'andro isika. Ce n'est pas en faisant des boucles d'oreilles Tsy hoe miaraka mikavina ou avoir un pendentif avec une croix. na rojo miaraka amin'ny azo fijaliana. Il n'y a pas du mal à ça, Tsisy maharatsy an'izany mais ce akory n'est pas ça ce que cela signifie. fa tsy izay ny dikan'izany. Ce que cela signifie, c'est que dans toute situation, Fa ny dikan'izany hoe amin'ny toe-javatra rehetra nous avons besoin de nous positionner par Des- rapport au Seigneur. mila mitoetra isika mifanaraka amin'ny tompo, Nous identifier au Seigneur. manahaka ny tompo. Peut-être on aura à souffrir. Mety hoe mety hiaritra isika misy On sera fiaretana, persécuté. isy fanenjehana ho Quelle enjehana. grâce Tena fahasoavana zany de pouvoir participer aux souffrances du Seigneur. hoe mandray anjara amin'ny fijalian'i Kristy, fijalian'ny tompo, D'avoir cette empreinte dans notre cœur. ary manana an'izay marika izay ao anatin'ny fotsika. Amen. Amen. C'est pas facile d'être chrétien, Ary tsy mora ny kristianina, ny maha-kristianina, mais le Seigneur, il est là fa ny tompo dia eo pour nous soutenir. mba hanohana antsika. Amen. Amen. Le chrétien, c'est pas on peut pas vivre comme les gens du monde. Isika dia tsy afaka miaina tahaka ny olon'izao tontolo Le izao. monde doit voir les marques de Jésus en nous, Fa izao tontolo izao dia tokony mahita ny marika Jesosy à travers ety notre amintsika, attitude, amin'ny alalan'ny à fihetsikitsika, travers notre façon de parler. amin'ny alalan'ny fomba fitentsika. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4. Koritianina faharoa toko faefatra. Et le verset 10. Andin'ny fafolo. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny tena izahay mba seho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Nous portons la mort de Jésus, Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy c'est-à-dire izahay. nous portons la croix de Jésus. Izany hoe dikan'izany hoe mitondra ny azo fijalian'i Nous sommes Jesosy prêts izahay. à souffrir et à mourir Vonona izahay ny hijaly sy ny faty pour obéir. mba hankatoa. Amen. Amen. Souffrir Miharitra et mourir sy ho faty pour obéir. mba hankatoa. Bien sûr, parler de ça, c'est de la folie. Ary mazava Pour les ho azy autres. hoe ny firesana zany dia fahadalana ho an'ny hafa. Mais c'est ça la sagesse de Dieu. Fa izay ny fahendren'Andriamanitra. C'est ça notre identification à Christ. Ary izay ny fanahafantsika ny Kristy. Paul disait qu'il est exposé à la mort. Ary Paoly dia nilaza fa miatrika fahafatesana isan'andro Tous izy. les jours. Isan'andro. C'est-à-dire la mort est devant nous chaque jour. Izany hoe ny fahafatesana dia eo anoloantsika isan'andro. Ce n'est pas la mort physique, Ary tsy fahafatesana ara-nofo izay mais la mort à soi-même. fa ny fahafatesana ny amin'ny momba ny Parce tena. que quand la croix opère en moi, Satria rehefa miasa ao anatiko ny azo elle fijaliana agit comme une épée. dia miasa tahaka ny sabatra. Elle me fait mal. Makarary ahy Elle m'apprend à renoncer à moi-même, ary mampianatra andany tenako à me dépouiller de certaines choses. ary anapotipotika zavatra sasatsasany. Elle voit qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'est pas conforme au plan de Dieu dans ma Ary izy vie. mahita hoe inona tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra Elle eo me amin'ny montre fiainako. là, ça va pas.
dia asehony hoe ty tsy mety ty elle agit. dia miasa izy Et ça fait mal. dia marary le izy Elle touche mon orgueil. dia mikasika ny avinaviko Elle touche ma jalousie, la jalousie en moi. mikasika ny fialonana ao anatiko Le brin de haine. ny fankahalana kely izay any anatiko any Tout ce qui vient de la chair. izay avy amin'ny nofo rehetra La convoitise. ny fitsiriritana Les œuvres de la chair en moi. ny asan'ny nofo any izay ao anatiko La croix entre là. dia eo any no miditra ny azo fijaliana Elle touche à toutes ces choses. dia mikasika an'izany zavatra rehetrarehetra izany Elle veut que je me dépouille de ces choses-là. dia tiany a raha ho fatiny amin'izany zavatra rehetra izany a Les miracles, on ne parle pas de ça. ny rehefa fahagagana dia tsy miresaka an'izany Les a miracles proposent le confort. fa ny fahagagana dia manome amin'ny fiadanana miresaka fiadanana C'est pour cela que le chrétien charnel, izay mahatonga ny hoe ireo kristianina ranofo a ils diront, ben vous êtes fous. dia ilaza izy ireo hoe adalinareo e Il y a le confort, eto misy fiadanana le calme. Non, c'est pas la paix. Le confort. Ah bon? Oh, ok. Ici, il y a le confort, eto any misy ny fiadanana mais vous filaminana choisissez la croix. fa ianareo a mifidy ny azo fijaliana C'est comme si nous étions fous. tena ohatry ny hoe adala isika Mais la folie de Dieu, fa ny fahadalan'andriamanitra ou la sagesse de Dieu, na ny fahendren'andriamanitra la sagesse de Dieu, ny fahendren'andriamanitra c'est la folie pour le monde. dia fahadalana ao an'izao tontolo izao Alors, qu'allons-nous choisir? dia inona no fiditsika La sagesse de Dieu ou la folie du monde? ny Ou la sagesse du monde? ny fahendren'andriamanitra sa ny fahendren'izao tontolo izao La sagesse de ce monde, ny fahendren'izao tontolo izao c'est le a confort, dia ny fiadanana c'est-à-dire la filaminana religion. izany hoe ny fombafomba C'est mpivavahana quoi la religion? inona ny atao hoe fombafomba On est mpivavahana avec toi, Seigneur, tompo miaraka aminao zahay et a nous allons faire des choses pour te plaire. dia hanao zavatra izay a ho ankasitrahanao Mais la chair ne peut pas plaire le Seigneur. fa ny nofo a dia tsy afaka ho ankasitrahany Si tompo la chair pouvait plaire le Seigneur, raha ohatra ka afaka nankasitrahany tompo Dieu ny nofo n'aurait a pas envoyé son Fils sur la croix. dia tsy nandefa ny zanany teo amin'ny azo fijaliana andriamanitra Amen. amen Dieu n'aurait pas envoyé son Fils pour mourir sur la croix. Andriamanitra dia tsy nameny zanany a ho faty a teo amin'ny azo Si nous fijaliana pouvions faire quelque chose pour le plaire. raha ohatra tsika ka afaka nanao zavatra ho ankasitrahany Mais la chair ne peut pas plaire au Seigneur. fa ny nofo a dia tsy afaka ankasitrahany tompo C'est l'œuvre de Jésus sur la croix. fa ny asa izay nataon'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana Le sacrifice que Jésus a fait sur la croix. ny sorona izay nataon'i Jesosy a teo amin'ny azo C'est fijaliana le seul sacrifice que Dieu a agréé. ary izay rery any amin'ny sorona nankasitrahan'andriamanitra Donc la croix, izany hoe ny azo fijaliana ce n'est pas de l'histoire ancienne. tsy hoe tantara efa taloha akory C'est notre repas de chaque jour. fa io a no sakafontsika isan'andro Amen. amen Dans toutes les situations. amin'ny toe-javatra Dans rehetra nos relations. eo amin'ny Dans fifandraisantsika nos rehetra communions. eo amin'ny fiombonatsika En toutes choses. amin'ny zavatra rehetra Nous avons toujours la croix devant nous. dia manana ny azo fijaliana isika eo anoloantsika Amen. amen Arrêtons-nous un instant andao itsika mba hijanona kely vetivety et examinons-nous nous-mêmes. sy andinika ny tenatsika Où est-ce que je suis par rapport à cette croix? aiza ho aiza manoloana n'izany azo fijaliana izany Dans ma vie de chaque jour. eo amin'ny fiainako isan'andro Dans mes relations avec mes frères et sœurs. eo amin'ny fifandraisako amin'ny rahalasanabaviko Dans ma façon de voir mes frères et mes sœurs. eo amin'ny fomba fijeriko andra lasanabaviko
ce que je pense par rapport à mon frère et à ma sœur, ny eritreretiko a momba ny ralahy sy anabaviko dans mes relations à la maison, eo amin'ny fifandraisako dans mon lieu de tokantrano travail ou à l'école. any amin'ny toeram-piasako any amin'ny Est-ce toeram-pianarako que ma vie est un parfum qui est agréable au Seigneur? ny fiainako ve a dia empoka manitra ankasitrahan'ny tompo Parce que le seul sacrifice satria ny sorona qui a élevé un parfum agréable au Seigneur, ny sorona tokana izay naneo a empoka manitra teo c'est le anatrehan'ny sacrifice que tompo Jésus a fait sur la tompo croix. dia ny sorona izay nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo Est-ce fijaliana que ma vie est unie avec ce sacrifice que Jésus a fait sur la croix? ary ny fiainako ve a dia tafaray amin'izany sorona nataon'i Jesosy a teo amin'ny hazo fijaliana izany Nous ne sommes pas parfaits, hein? tsy tanteraka isika Et c'est pour cela ary izay no antony qu'à chaque fois que nous voyons nos imperfections, hoe isaky ny mahita ny tsy fahatanterantsika nous isika avons besoin de nous amener, d'amener notre chair dia mitondra ny nofontsika isika sur la croix, eo amin'ny hazo sur fijaliana l'autel du Seigneur. eo a amin'ny altaran'ny Que tompo la croix œuvre en nous. dia ny hazo fijaliana hoe hiasa eo amintsika Amen. amen C'est quoi l'Église? ary inona ny atao hoe fiangonana L'Église, c'est le ciel sur la terre. ny fiangonana dia lanitra etỳ an-tany Là où la volonté de Dieu est accomplie. ao a no tanteraka ny sitrapon'andriamanitra Comment la volonté de Dieu peut être accomplie? ary ahoana ny atonga ny sitrapon'andriamanitra ho tanteraka C'est lorsque nous amenons notre vie sur l'autel de la croix. rehefa mitondra ny fiainantsika isika eo amin'ny altarany hazo fijaliana Amen. amen Nous nous dépouillons de nous-mêmes chaque jour. rehefa matiny amintsika isika isan'andro Vous savez, notre plus grand ennemi, fantatsika ve hoe iza no fahavalontsika lehibe indrindra ce n'est pas Satan. tsy satana Il est koa déjà vaincu pour nous. izy efa rezy arany amintsika Mais notre ennemi, fa ny fahavalontsika c'est moi. dia za C'est le moi, l'ego. iza ny avinavo C'est ma chair. ny nofoko C'est pour cela que Paul a dit izay no natonga amin'ny paoly ny que ceux teny qui sont en Christ Jésus, hoe izay rehetra ao amin'ny ils ont kristy crucifié leur chair. dia efa nanombony amin'ny nofony La chair a besoin d'être crucifiée. ary ny nofo a dia mila ombohana La chair ne se convertit pas. nofo a dia tsy miova fo Jamais. tsy miova mihitsy Mais elle a besoin d'être crucifiée. fa mila ombohana izy Quand on parle de la chair, rehefa miresaka nofo isika bien souvent on a tendance à penser à l'adultère, à voler, à mentir. ndraindray isika mieritreritra hoe fitsangatsangana fandengana Non, ce sont fangalarana des fruits extérieurs, des résultats. fa ireny a dia efa vokatra ety Mais il ivelany y a la racine. fa misy a le fakany La racine, c'est ça qu'il faut crucifier. dia le fakany a io a no mila ombohana Notre cœur, ny fotsika nos pensées. ny fieritreretantsika On doit amener ça sur la croix. mila entitsika eo amin'ny hazo fijaliana Sur l'autel. zany eo amin'ny altara Et ça, c'est chaque jour. dia izany rehetra zany a isan'andro En sortant d'ici rehefa mivoaka eto a ou en finissant le culte, rehefa tapitra ny fotoam-bavaka il peut y avoir beaucoup de situations, dia mety misy toejavatra be dehibe mitranga beaucoup de tentations. misy fakapana be Et dehibe c'est facile pour la chair de reprendre le dessus. dia mora ho an'ny nofo a no mandray ny toerany Et c'est là où nous avons besoin dia eo isika ilay mila de crucifier la chair manombo any nofo à tout instant. À tout instant. amin'ny fotoana rehetra On doit toujours avoir notre marteau. ary mila manana le martoa Et le clou. sy le fantsika Mansour, tu dois mourir. mansour mila maty ianao Amen. amen La croix, elle est incontournable pour l'humanité. ary ny hazo fijaliana dia tsy azo hitovirana ho an'ny olombelona Pour le païen, ho an'ny jentilisa parce que sans la croix, satria raha tsy misy ny hazo fijaliana raha le tsy teo ny païen ne hazo sera fijaliana pas sauvé. ny jentilisa dia tsy voavonjy Donc le païen a besoin de la croix izany hoe ny jentilisa dia mila ny hazo pour fijaliana être sauvé. mba ho vonjeny Le chrétien,
ny kristianina il a besoin de la croix mila ny hazo fijaliana pour grandir. mba ahafahana mitombo C'est la croix qui nous fait grandir ary ny hazo fijaliana mampitombo dans le atsika Seigneur. ao amin'ny tompo Parce que par la croix, satria amin'ny nous alalan'ny hazo apprenons à nous fijaliana dépouiller de nous-mêmes. dia mianatra matiny amintsika Nous isika renonçons à nous-mêmes. mandany amintsika Nous isika renonçons à nos droits. mandaa ny zoantsika isika Nous acceptons de perdre. manaiky ny amery isika Nous acceptons de mourir. manaiky no faty isika Et nous grandissons dans le Seigneur. dia amitombo ao amin'ny tompo isika Amen. amen Donc la croix, elle est incontournable pour tout le monde. zany hoe ny hazo fijaliana dia tsy azo hitovirana Tout ho le an'ny monde olona a rehetra besoin de la croix. ary ny olona rehetra dia mila ny hazo Le fijaliana païen a besoin de la croix une fois. ny tsaintilia zany dia mila ny hazo fijaliana Le indray chrétien a mandeha besoin de la croix tous les jours. ny tsaintilia zany dia mila ny hazo fijaliana isan'andro Non. Le païen, il a besoin de la croix une fois ny tsaintilia zany dia mila ny hazo fijaliana indray pour mandeha être sauvé. mba hofonjeny Mais nous, les chrétiens, fa isika nous avons kristianina besoin de la croix chaque jour. dia mila ny hazo fijaliana C'est isan'andro notre régime alimentaire. ary izay no sakafo Matin, fihinantsika midi, soir. maraina C'est toandro notre arivo goûter. zay ny goûter atsika Amen. amen Amen. amen On est d'accord? manaiky an'izay isika On ne peut pas se séparer de la croix. ary tsy afaka misaraka amin'ny hazo fijaliana Sinon, isika on n'est pas chrétien. raha tsy zany dia tsy kristianina isika Amen. amen Si la croix ary raha ny hazo fijaliana n'est pas le centre de notre vie, ary raha tsy ivon'ny fiainantsika ny hazo fijaliana nous ne grandirons pas. dia tsy tombo isika Nous allons rester des bébés spirituels. fa hijanona ho zaza ara-panahy On va continuer à jouer avec le péché. dia tsika hitoy ilalao hiaraka amin'ny fahotanina Comme un bébé. tahaka ny zaza Les petits-enfants, ils ne connaissent pas les saletés. ny zaza dia tsy mahafantatra fahalotona Il faut toujours veiller sur eux. mila embenana foana izy Et leur ireo dire, hey, ne marche pas sur la boue. dia tenenao hoe tsy mandeha amin'ilay fotaka Mais les adultes, fa ny olona lehibe on n'a pas besoin de dire à un adulte de ne pas toucher les saletés. tsy mila tenenina izy ireo hoe tsy mila mandeha any amin'ny Et fahalotona si jamais il tombe dans les saletés, ary raha sendra latsaka ao anatina Qu'est-ce qu'il fahalotona izy fait? inona ny il ataony va vite se laver. dia mandeha amin'ny sasa ingaikaingana izy Amen. amen C'est pour cela que nous ne sommes plus sous la loi. izay mahatonga antsika hoe tsy eo ambany lalàna Parce que intsony nous ne sommes plus des bébés. satria isika dia tsy zaza Nous ne sommes intsony plus des enfants. tsy zaza intsony Nous isika savons ce qui est bien et ce qui est bon pour nous. fantatsika zay tsara ao atsika Et nous nous éloignons de ce qui n'est pas bon. dia manalavitra an'izay tsy tsara ao atsika isika Donc le Seigneur nous a laissé un message. ary ny tompo dia namela hafatra ao atsika C'est quoi ce message? ary iny zany hafatra C'est izany le message de la croix. hafatry ny hazo fijaliana Car la prédication de la croix satria ny fitoriana ny hazo fijaliana est une folie pour ceux qui périssent. dia fahadalàna ho an'ireo izay very Mais pour nous qui sommes sauvés, fa ho atsika izay elle est hofonjena une puissance de Dieu. dia herin'andriamanitra ao Le atsika izay message de la hofonjena croix, ny hafatry ny hazo elle nous fijaliana change. dia manova Elle nous atsika transforme. manova atsika Amen. amen Elle nous amène à connaître le Seigneur, ary mitondra atsika afantatra à ny tompo apprécier le Seigneur, ary itia ny tompo à grandir dans le Seigneur. itoy ialehibe ao amin'ny tompo Elle nous façonne. ary manamboatra atsika Elle enlève les impuretés. ary manala ny fahalotona Amen. amen Que le Seigneur nous donne plus de lumière ny tompo ane amin'ny fahazavana bebe kokoa atsika pour ne pas nous aligner à la folie de ce monde, mba tonga atsika tsy araka amin'ny fahadalan'izao tontolo pour izao courir vers les miracles, ka hiazakazaka any amin'ny fahagagana ni la sagesse de ce monde. na amin'ny fahendren'izao tontolo izao Vous savez, les pharisiens, fantatrareo ve fa ny fariseo ils étudiaient vraiment la parole. izy ireo dia tena nianatra nandinika ny teny Ils étaient pleins de connaissances. tena feno fahalalana izy Et ils attendaient l'arrivée du Messie. dia niandra ny fahatongavan'ny mesia izy Mais quand le Messie qu'ils attendaient est arrivé, fa rehefa tonga le mesia qu'est-ce nyandrasana izy qu'ils ont ireo fait?
inona Ils nataony l'ont crucifié no miboany alors qu'ils avaient beaucoup de sagesse. dia nefa izy ireo hananana fahendrena be. Paul a dit, Izao no lazain'i Paoly a ce n'est pas la sagesse que je prêche, tsy ny fahendrena no toriko mais Christ crucifié. fa Kristy a voaombo. Si jamais on te dit que tu es fou, Ary raha Folle. ohatra ka misy miteny aminao hoe adala ianao parce que tu ne parles que de la croix, satria ianao tsy miresaka fa tsy ny azo fijaliana, sois heureux parce que tu as connu la sagesse de Dieu. dia mifalia any satria efa mahafantatra ny fahendren'Andriamanitra ianao. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment un grand danger d'abandonner la croix. Ary tena hoe zava-doza raha miala amin'ny azo fijaliana isika. Vous savez, pendant que Jésus était sur la croix, Fantatrareo hoe fa tamin'ny fotoana teo amin'ny azo fijaliana beaucoup de Jesosy, gens se sont moqués de lui. betsaka ny olona naneso azy. Ah, si tu es Dieu, Raha Andriamanitra ianao a, descends de là. midina vieny. Tu as sauvé beaucoup de gens. Ianao namonjy olona be Pourquoi tu ne dehibe. te sauves pas toi-même? Fa maninona ianao tsy mamonjy ny Mais tenanao? cela peut nous arriver aussi. Mety tonga amintsika ihany koa izany. Mais vous êtes fous. Tena dalinareo. Vous pouvez faire des miracles et avoir toutes sortes de manifestations. Afaka mahazo fahagagana sy fihetsiketsehana be dehibe ianareo. Et dans cette vie de misère, Dia ao anatin'ity fiainana efa mafy vous ity, choisissez encore la croix. dia mbola misafidy ny azo fijaliana nareo. On peut être influencé par ces genres de paroles. Indraindray isika voasarika na karazana teny ohatr'izany, Il faut rester calme. fa mila milamina. Amen. Amen. Paul et les apôtres Paoly sy ireo apôstôly de la première église, tany amin'ny fiangonana voalohany ils ont choisi de prêcher Christ crucifié. dia nisafidy izy ireo nitory any Kristy voaombo. Donc l'œuvre de la croix Izany hoe ny asan'ny azo fijaliana ne s'achève pas ni ne se limite pas au salut. dia tsy tapitra ary tsy voafetra eo amin'ny famonjena, Mais l'œuvre de la croix, fa ny asan'ny azo fijaliana elle continue dia mitohy dans ma vie, eo amin'ny fiainako, dans notre vie, eo amin'ny fiainantsika jusqu'au retour du Seigneur. mandra-piverin' Jesosy. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Ny tompo anehitahinareo. Amen. Amen. J'espère que le Saint-Esprit apportera plus de lumière en chacun de nous. Ary mino hoe ny fanahy masina hoe hitondra fahazavana bebe kokoa ny Pour ne anatin'ny pas tsirairay prendre avy, la croix comme étant une religion, mba tsy handray an'ny azo fijaliana tahaka ny fombafomba-pivavahana, mais que nous comprenons fa tena ho takatritsika combien la croix est importante hoe tena zava-dehibe ny azo fijaliana pour ma vie, ho an'ny fiainako, pour notre vie. ho an'ny fiainantsika. Et il n'y a pas autre chose que la croix. Ary tsy misy zavatra hafa akoatra ny azo fijaliana. Et que nous ne pouvons pas nous séparer de cette croix. Ary isika dia tsy afaka misaraka amin'izany azo Nous avons fijaliana besoin izany, de la porter chaque jour. fa mila mitondra an'izany isika isan'andro. Parce que le Seigneur a dit, Satria ny tompo dia niteny si quelqu'un veut me suivre, hoe raha misy tahanaraka qu'il renonce à lui-même, aoka izy andany tenany qu'il se charge chaque jour de sa croix ary hitondra ny azo fijaliany isan'andro et qu'il me suive. ary anaraka. La croix, parfois, elle est lourde, Ary ny azo fijaliana matetika mavesatra, très lourde, tena mavesatra, mais nous devons la porter. fa mila hoentintsika. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Ary ny tompo nefa tsy mandao atsika, Il est avec nous fa miaraka amintsika izy pour nous aider à porter cette croix. mba hanampy atsika hitondra an'izany azo fijaliana izany. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Miaraka hitsanga antsika.